sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mbola agnatin'ny hafaliana hatrany no iarabagnantsika jiaby, indrindra fa anao zay tratranay eo am-pagnarahagna an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika jiaby izao. Asabotsy faha 12 Marsa 2024 fankalazagna magnetriketriky ny nilazagna fa hakanofo ny tompo. Sivy volagna talohan'ny Noely dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriely nilaza tamin'ny Marie Virgine fa ao aminy no tanteraka ny mistery ny fahatongavany ny zanak'Andriamanitra ho nofo. Inty aho ankizy vavin'ny tompo, okany ho tanteraka amiko araka ny teninao, hoy izy nanaiky ampinoana. Tanteraka teo ny mistery ny zanak'Andriamanitra tonga olombelona, fa tonga nofo tao ankibon'ny Marie Virgine ilay zanak'Andriamanitra. Ary dia izany no ankalazain'ny eglizy isan-taogno isakin'ny 12 Marsa. Fanekenan'ny sitrapon'Andriamanitra no nahatanteraka ny mistery fahatongavana ho nofo. I Maria nanaiky ampinoana ka nandray ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo sy nitondra azy ambohoka ary niteraka azy. I Jesosy Kristy niditra teto amin'izao tontolo izao dia tsy nohon'ny inona fa nohon'ny fanekena andrainy. Io fanekena tao amin'ny zanaka io ihany koa no nahatanteraka ny mistery fanavotana, fa niherin'ny zany fanekena izany no nanamasina antsika tamin'ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny azy fijaliana, ary niombona ny masina Maria fijaliana tamin-janany hatrany antampony Kalvery. Tsy misaraka ny mistery ny fahatongavana ho nofo sy ny mistery fanavotana. Ko angataho i masina Maria amin'izao vaninandro iomanantsika hankalaza ny paka izao, mba hanampy antsika ibebaka ka handraisantsika ny famonjena. No niditra teo amin'izao tontolo izao ny tompo dia nilaza hoe, inty aho tonga anao ny sitraponao Andriamanitro. Ka ireo vakiteny telo zay naroso ny fiangonana ho antsika no nday tandrinesantsika, ary ny fampianarana avy amin'izy ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson no magnarakaraka izany. Vakiteny masina voalohany, boky n'izay ampaminagny. Indro hanana anaka ny Virgine. Tamin'izany andro zany, dia niteny tamin'ny akaza ny tompo nanao hoe, mangataha famantarana amin'ny tompo Andriamanitrao, mangataha izany na any amin'ny faralavakin'ny Seoly na amin'ny havoan'ny lanitra. Fa hoy i akaza,
tsy hangataka aho, tsy hakafanahy ny tompo aho. Ka hoy Izaia: mihenoa ry taranaky Davida, mbola tsy ampy anareo ve ny mahasasatra ny olombelona no dia mbola mahasasatra n'Andriamanitra koa ianareo? Noho izany dia tena ny tompo no hanome famantarana anareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emanuela, izany hoe amintsika Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Mitsipiro anefa misy manontany, aisamono ny Andriamanitra izy ireo. Ny Andriamanitra ideany andanitray, ary vitany tsy asitraky ny fony. Raha ny sampidrisana de volamena volafotsy, asa tanana ireny. Tsy mamindra, manatana tsy mandray, manatenda tsy amapeo. Mandamorona azy ireny, reo matoky ny otany, engany hanahaka azy. Ry taranak'Israely, itokio ny tompona, tsary vonjy io ampinga. Nisika Utanina leyanao ny Israely, Utaniny toyanao ry Arona, Utaniny ianareo matahotra azy, namadinika izany nakavanty. Izy anaminany ireo taranakao, ilainanao ilanitra sy tany, raha ny lanitra dia lanitra izy tompo, fa ny tany lovanjanaky Adama. Tsy nimaty nomedaran'izy tompo, nareo nidinany antoerana mangina, fa isika no misatran'izy tompo. Hitatra tana mifandimy, uambeare isika maidera, fa maefa be ny ragnahary atsika, fa ny zanany nomeny fanesena, ny fanahiny no manavao ny tany. One last
Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havana, eza izay ranjanakomby sy ranosilahy no haafaka ny fahotana. Noho izany indrindra, no niditra tamin'izao tontolo izao i Kristy dia nanao hoe: tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa namboatra vatana ho ahy ianao. Tsy sitrakao ny sorona dorana sy ny sorona nohon'ny ota, ka hoy iaho hoe: inty iaho tonga, fa izaho no voalaza ao amin'ny horonam-boky hanao ny sitraponao Andriamanitro. Voalohany aloha lazainy hoe: samy tsy ilainao sy tsy sitrakao na ny fanatitra na ny sorona dorana na ny sorona nohon'ny ota, nefa de zavatra natolotra araka ny lalàna avokoa ireny. Manaraka izany tohiziny hoe: inty aho tonga hanao ny sitraponao, ka hanafoana ny voalohany izy amin'izany mba hanorenany ny faharoa, ary ny herin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanolorany Jesosy Kristy ny vatany indray mandeha monja. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Lioka. Indro hitoejaza ianao ary hiteraka zazalahy. Tamin'izany andro zany de nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, taranaky Davida, ary ny anaran'ilay Virjiny dia i Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely de nanao hoe: arahaba ary ilay fenasoavana, ny Tompo ao aminao, nosoavina nohon'ny vehivavy rehetra ianao. Taitra izy nahare izany, ka nieritreritra izay tokony nohevitra izany fiarabana izany. Fa hoy ny anjely taminy: aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao, ka hiteraka zazalahy, ary Jesoa no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanakiny avo indrindra, de omen'Andriamanitra ny fiketrahany Davida rainy izy, ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranaky Jakoba, ary tsy hanampahataperana ny fanjakany. Fa hoy i Maria tamin'ilay anjely: ahoana no ahatongavany izany, fa tsy mahalala lahy aho. Hoy ny anjely namaly azy: ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avondrindra hanaloka anao. Noho izany de atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina aterakao. Ary indro Elizabeta rahavavinao de efa mitoejaza koa, na de efa antitra aza. Ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, fa tsy hisy tsy hoen'Andriamanitra atao. De hoy i Maria: inty aho ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. De niala teo aminy ny anjely. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, fankalazana manetsiketsika izao 5 Marsa izao dia nilazana fa akanofo i Jesosy Kristy. Azo lazaina fa zava misy tokana amantany, ary azo lazaina aza fa sy iverinisony eo amin'ny tantara
izay niseho tao Masiny Marie Virgine dia nisinona izany fa ninakana ny zanak'Andriamanitra nofo tao aminy. Resika tamin'ny evanjely teo ny tantara mikasika an'izay mystera lehibe sy azo saraina amin'ny mystera ny fanavotan'ny olombelona manontolo io, satria io ny fiandohany ary azo lazaina fa ny eny nataony Masiny Marie no azo lazaina varavarana namoa an'izay mystera ny fanavotana zay. Mystera roa tahaka ny lafiny roa amin'ny meday zay sy azo saraina. Hitasika ny meday eny am-pelatanasika lay nizaraina tamin'ny 30 Desambra. Hitasika ny sarin'ny Masiny Marie ao anoloana ary ao ambadika ny sariny misy M misy Lacroix. Io M misy Lacroix io indrindra no manambara ny sy azo sarahana ny mystera ny fahatongavana ao nofo sy ny mystera ny fanavotana, ka zavatra anankiray ihany no ambaran'izay. Ary izay indrindra raha ny saisika olombelona no entisika mibazina an'izany rehetra izany dia sarotra ho tanteraka. Ary dia izay indrindra no fampianarana tiany vakiteny voalohany ho azosika saintsaina. Matetika isika eo anatrehan'ny fahasahiranana dia masiaro lavitra Andriamanitra, satria matetika isika no tady anome solution an'Andriamanitra. Ity no anamboarana ny fiainako amin'izao za misedra an'izao fahasahiranana izao, dia izao no vahaolana ho tiako ho tanteraka. Nefa hitasika sara fa Andriamanitra dia manana ny vahaolana tena goavana tiano tanteraina amintsika, fa indraindray ny saisika no sy mahay mandray an'izay vahaolana atorony Andriamanitra azy. Dia hitasika ny sy fampiny finoany akaza, ary isika koa dia matetika no sy ampy finoana tahaka ny akaza io, ka tady akafanay an'Andriamanitra. Ka izay indrindra raha misy ary fampianarana voalohany amin'izao fankalazana ny 20 Marsa ny annonciation zao, fanambarana Andriamanitra dia mitady vahaolana ary tena vahaolana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika, fa anjarasika ary no mandray an'izay amin'ny finoana. Ny finoana izany no azahoantsika ny tena famozena. Ny finoana no vahaolana ahafahasika miatrika ny fiainantsika. Ary izay indrindra ry kristianina havana mbola mamakivaky an'izao karemy zao sika, ary noraisika i Masinday Josefa vao nankalazaisika vao sy ela ny fetiny tamin'ny 20 Marsa teo tamin'ny alasinainy, dia nianitisika masiaro ny annonciation dia fataro fa tao anatin'ny tontolon'ny vavaka olo-marina i Masinday Josefa, olo-pinoana i Masinday Josefa. Ka raha miatrika an'izao karemy zao ary sika dia oka anatin'ny finoana nietresika niady sy ny dia niady ataosika amin'ny rasy mba sy anjaka eto amintsika sony, ny herisetra sy anjaka eto amintsika sony, ny etraketraka sy anjaka ao amin'ny fianakaviasika ireny fanilikiliana, sy anjaka eo amin'ny fiarahamonina ireny ady isan-karazany reny, fa mba kosa ny finoana, ny fahamarinana, ny rariny sy ny hisiny, ny fampanjakana ny fifankatiavana ao anatin'ny fihavanana no entsika manorina ny fiainantsika. Fa aza maka fanay an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ireny toetra zay mamoa fady ireny, ka mahatonga asika hiditra amin'ny fahafatesana toy izay hiditra amin'ny fiainana. Ohatra velona ho antsika ary ny Masiny Marie zay nahay nandray an Jesoa amin'ny fiainana, engany ny fanatanterahasika amin'ny alahady ho avy izao ny
pèlerinage ny montagne de français anampy isika tokoa ary hiaraka amin'ny Masiny Maria, hiaraka amin'ny Masindray Josepha isika amakivaky aniny montagne de français igny hiakatra eny isika ka tahaka ny fihaonany Masiny Maria tamin'ny Arkanjely Gabriely. Ka rehefa tonga eny etapin'ny tendrombohitra isika sy anao ny nataony akaza fa anao izay nataony Masiny Maria, anao izay nataony Masindray Josepha, ity aho anaiky ny sitrak'Andriamanitra, tsy inona ny sitrak'Andriamanitra fa ampiovany fosika. Ka raha miovany fosika dia tanteraka ny diasika, miakatra ny fiainansika, zany hoe tsy mirefarefa amin'ny tany ao anatin'ny fotaky ny fahafatesana, anatin'ny revony etraketraka isonisika, fa mba miakatra mizoro ary dia mampita fihavanana ary dia manasara ny fiainansika amin'ny alalan'ny fihavanana marina amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fihavanana marina amin'ireo mpiaramonina amintsika, amin'ny alalan'ny fihavanana marina amin'ny tontolo iainansika, ka sy anapotika isony isika. Ary dia izay no antony ankalazasika ihany koa mandritra ny fiakarasika eny amin'ny montagne de français ny sakramenta ny fampihavanana, satria io no anomezan'Andriamanitra sika ny fahasoavany, tahaka ny nanomezany Andriamanitra ny fanahy masina any Masiny Maria ka tonga nofo tao aminy ny zanak'Andriamanitra. Ka aza mangataka famantarana isika raha sy efa ny famantarana efa atolotr'Andriamanitra sika, dia izy mamonjy asika ka aoka ho tahaka ny Masiny Maria sika hitondra an'i Jesoa koa eo amin'ny fiainansika. Ka raha midina avy eny amin'ny montagne de français sika dia hitondra an'i Jesoa, ary izay ny mahasapelina velona sika. Raha tadidinareo ny afatra tamin'ny famaranana ny taona masina, nahavita sapelina vato sika ka oka mba ho sapelina velona isika. Ary dia izay Masiny Maria raha nandray an'i Jesoa, nitondra an'i Jesoa eo amin'ny mpiarabelona. Tadidisika ny tantarany Masiny Maria nakany amin'ny masimbavy Elizabeta. Ka raha midina avy eny amin'ny montagne de français sika dia hidina amin'ity tanàna sika ity, hidina eo anivon'ny diocèse sika, dia mba hanolotra ny Jesoa tenin'Andriamanitra, fahazavana ho asika, Jesoa fahamarinana, ary dia Jesoa fitiavana. Ka amin'izay hiavao ny fiainansika, ka lay ady sy diesika amin'ny karemy miaraka amin'ny Masiny Maria sy Masindray Josepha dia hitondra sika tokoa amin'ny fiainam-baovao, ka sy chapelle vato eo anivon'ny katedrala fosiny, fa isika eo anivon'ny fiainansika andavanandro, zany hoe eo anivon'ny katedrala ny fiainansika, dia zany hoe isika no hoe eglizy sika raha mivavaka, eglizy isika raha mandalina ny finoansika, eglizy sika raha mizoro vavolombelona, eglizy sika raha manompo, eglizy sika raha mandray an-tanana. Ka izay indrindra no antenaisika eglizy Masiny Maria, ka isika koa amin'izao fankalazana ny annonciation zao dia anambara koa isika ho eglizy eo amin'ny fiainansika. Ry Jesoa Tompo, nanaiko ho tonga nofo ianao, ary dia i Masiny Maria no nandray anao, engany ho tonga nofo amin'ny fiainanay koa ianao, ka hay andray anao zahay, ararotinay izao karemy, ary efa manakaiky kompaka, ararotinay izao fanaovanay pèlerinage de la montagne zao any amin'ny eglizy iraka isan-karazany eto amin'ny diocèse, hiakatra miaraka aminao zahay, ka mpiakatra ny fiainanay, izany hoe hiala amin'ny fiainana rasy, sy hoe manofy any amin'ny tendrombohitra nefa zahay, fa tahaka ny niovanao tare dia nidina ianao nanambara tamin'ny apôstôly ny famonjena, ka izahay koa ny hidina eo amin'ny fiainanay andavanandro, ka anambara amin'ny alalan'ny fiainanay ny vaovao mafaly dia ianao, engany ianao ankaherenay hiatrika an'izany rehetra izany, ka hiavao tokoa ny fiainanay, ary
ianao no ampizoro anay ho vavolombelona ary dia ho vonina koa izahay anasoa hitady ny soa iombonana anompo ary dia indrindraindrindra andray an-tanana ny eglizy ka amin'izay izahay anome asina ny finoanay ka ny finoana anamasina anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.